Lafy mavafa tanteraka kosa indray ny andian'ny faharoa amin'ilay hetsika manasongadina ny toe-karena na mitondraina ny anarana hoe salon de l'industrie no tanterahana manomboka rahampitso. Manantena vokatra tsara ny mpikarakara ao anatin'ny hetsika ity, vonona nome fahafampony mpitsidika ihany koa nefa izy ireo ao anatin'izany. Mpitsidika manodidina ny 5,4 maty anina solom-pirenena tsotra no endrasana ny 12 hatramin'ny 14 septambra avy mandritra ilay hetsika salon de l'industrie na SIM, hetsika izay karakaraina ny teny merany varotra na ny CCIA sy ny sendikan'ny indostria eto Madagasikara na ny SIM etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina. Efa vonona tokoa ny mpikarakara hamohan'ny sehatry ny indostria nasionaly araka ny lohahevitra nampitondraina ny hetsika izay andian'ny faharoa amin'izao fotoana izao. Hitantsika ny vokatra malagasy rehetrarehetra, vokatry ny industrie malagasy ary ireo mpiara-miasa koa amin'ny industrie zany, ireo banque sy ireo orinasa maro samihafa. Ny tena votra amin'izy ity moa zany dia fampisehoana mihitsy zany hoe vita malagasy zany. Hitantsika fa tsy mena amin'ny tany any ivelany tsika ary falitsika satria atsika ny zavatra vita malagasy eto. Mahery ny 520 ny isan'ireo mpandray anjara amin'ny SIM andian'ny faharoa ary voasolo tenao avokoa ireo sehatra maro samihafa. Trano efa misy 590 mahery kosa no ho velarina mandritra ireo 3 andro isian'ny hetsika.